Tompomasikely ao anatin'ny fampahafantarana ny toetr'andro misy faritra andro ratsy miforona ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika io maraina io ka isy fiantraikany amin'ny toetr'andro any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny moa indrindrindrindra izany araka ny fanazavana nomen'ny mpamantatra toetr'andro. Misy faritra andro ratsy miforona ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika io maraina io ka hitondra orana betsaka arahina tafio-drivotra mandritra ny 5 andro ho avy any amin'ny faritany Toliara araka ny vaovao voaray avy amin'ny sapan-draharaha-mpamantatra ny toetr'andro. Ny mponina any amin'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy dia tokony hitandrina ny amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano. Toy izany koa ireo mpanjono, mpitsangatsangana ary mpitaritra an-dranomasina avy Morondavaka hatrany Tolagnaro mba hitandrina fa aherbe ny ranomasina. Isa-taona moa dia 7 na 9 eo ny rivo-doza miforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana ary telo kosa ny rano fantatra no miditra an-tanety eto Madagasikara.